Ho ampitombona ho aminareo mandrakariva ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao izay mamelombelona ny fanahinay, ny nofinay, ary manome famondram-po sy fiantrananay isan'andro. Mariky ny fitiavanao izany ka isaoranay sy iderahanay anao. Fa ankehitriny mangataka indrindra izay ny fanainao masina ho arotsaka ao betsaka ty anatinay, andraisanay ny teny izay ho renesinay sy ho vakinay ankehitriny. Dia mampaherezanay Tompo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay eto am-piainona izao teny izao, ka andraisanay tsara izany anaovanay ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 7 andinin'ny 20 hatramin'ny 130 no mofinaina voalahatra ho antsika anio. Asan'ny apôstôly toko 7 andinin'ny 20 hatramin'ny 130. Vakina ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ary Saoly nitoetra andro vitsivitsy teo amin'ny mpianatra tany Damaskosy, ary niaraka tamin'izay dia nitory teo amin'ny sinagoga izy ka nilaza an Jesoa fa zanak'Andriamanitra. Ary talanjona izay rehetra nandreka nanao hoe: tsy ity va ilay nandringana izay niantso izany anarana izany tany Jerosalema? Ary tonga ty koa izy mba hitondra azy mifatotra ho any amin'ny mpisorona be. Ary Saoly maika ny anahery dia nandresy lahatra ny Jiosy izay nonina tany Damaskosy ka naneho marimarina fa Jesoa no Kristy. Ary rehefa afaka andro maromaro dia niendry hamono azy ny Jiosy, nefa fantatry Saoly ny fiendreny, ary izy ireo niambina ny vavahady andro aman'alina hamonony azy. Fa ny mpianany naka azy noho ny alina ka nampidina azy tamin'ny sobiky avy eo amin'ny manda. Ary rehefa tonga tany Jerosalema Saoly dia nitady hiray tamin'ny mpianatra, fa izy rehetra natahotra azy ka tsy nino azy ho mpianatra. Fa Barnabasy naka azy ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly, dia nanambara taminy ny nahitany ny Tompo sy ny tenenany taminy teny an-dalana, ary ny fahasahiny nitory ny anaran'i Jesoa tany Damaskosy. Ary izy niara-niditra sy nivoaka tamin'ireo tany Jerosalema, sady nitory amin'ny anaran'ny Tompo tamin'ny fahasahiana, ary niresaka sy niady hevitra tamin'ny Helenista, fa ireo nitady hahafaty azy. Ary rehefa fantatry ny rahalahy zany dia nentiny nidina nakany Kaisaria izy ka nampandehaniny ho any Tarsosy. Dia nanam-piadanana ny fiangonana eran'ny Jodia sy Galilia ary Samaria rehetra, sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana amin'ny Tompo sy ny fampirisian'ny fanahy ka niamaro. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andininy 130 ry havako malala dia manambara sahady ny vokatry ny fitoriana filazany tsara izay nataon'ny Paoly. Ravantany vao nanomboka ny asa fitoriana filazany tsara izy, nefa dia raha tsika malala fa maro ny fanenjehana izay nahazo azy, na ireo mponina tany Damaskosy izay niovany foa, na ireo mpianatra izay nanaraka tao amin'ny fiangonana,
na ireo helenista dia samy niayata amin'ny fitoriana ny filazantsara nataon'ny Paoly avokoa ka nanenjika zary lasa fizahan-toetra lehibe teo amin'ny apôstôly zany. Kanefa ambarany 9:30 fa nanam-piadanana ny fiangonana eran'ny Jodea sy Galilea ary Samaria rehetra, sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny Tompo sy ny fampirisihan'ny fanakania maro. Andeha ary ho jerentsika ry havana, inona no voalaza eto amin'ity mofinainantsika ity fa fanalahidy antoky ny fandrosoan'ny fiangonana. Inona no nahatonga izany vokatra tsara azo notazana teo anivon'ny fiangonana izany? Andeha ho jerentsika ary fa mandroso ny fiangonana voalohany rehefa mitory an'i Kristy eo anatrehan'ny fizahan-toetra isika. Mandroso ny fiangonana rehefa mitory an'i Kristy eo anatrehan'ny fizahan-toetra isika. Eto hitantsika fa tsy nisy afa-tsy Kristy no notorian'i Paoly. Raha vao niova fo izy dia nitory an' Jesoa, fa i Jesoa no zanak'Andriamanitra, hitantsika izany eo amin'ny 20. Kanefa izany no nampisalasala ireo tao anatin'ny fiangonana, ireo jiosy, ka nampatahotra azy hoe sao dia mbola hanenjika indray ity, ka sao dia velapandrika atao hisamborana antsika, hitondrana antsika ho any ampisorona be zao. Ka natonga azy ireo niayata amin'ny Paoly apôstôly. Kanefa teo anatrehan'izany dia tsy niemotra ny apôstôly Paoly, fa ambarany 2:20 hoe mainka hiahery izy nandresy lahatra ny jiosy ka naneho marimarina fa Jesoa no Kristy. Isaky ny enjehana ny apôstôly Paoly, isaky ny misy fizahan-toetra, dia vao mainka miroso kokoa aza no ataony amin'ny fitoriana. Ny jiosy niayata aminy, vao mainka izy nianahery. Ary hitantsika koa ny ambara eo amin'ny 7:20 fa rehefa tonga tany amin'ny mpianatra izy ka ny mpianatra tao anatin'ny fiangonana indray no nisalasala taminy, dia hono voalaza manao hoe nanambara taminy ny nahitany ny Tompo sy ny tenenany taminy teny an-dalana, ary ny fahasahiny nitory ny anaran'i Jesoa. Vao mainka asahy nitory ny anaran'i Jesoa ny apôstôly Paoly. Ary farany raha vao ny jentilisa aza no tonga dia ambara eo amin'ny 7:20 ny helenista dia hono voalaza hoe sady nitory ny anaran'ny Tompo tamin'ny fahasahiana ny apôstôly Paoly, tamin'ny fahasahiana, ary ny fahasahiny nitory ny anaran'i Jesoa, ary mainka nianahery nandresy lahatra marimarina ny amin'i Jesoa Tompo. Ry havako malala, tsy ny fizahan-toetra na ny fisalasalan'ny hafa mahakasika ny lasanao no fetra farany amin'ny fitoriana ny filazantsara. Toa vao mainka reny zary lasa singa entina ampahery, ampahomby, hiezahana ho amin'ny mafimafy kokoa, singa mampirisika hirosoana mafimafy kokoa ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ry havako malala, eo anatrehan'ny fanenjehana, eo anatrehan'ny fizahan-toetra mahazo ny mpitory filazantsara, eny fa na dia hitantsika aza atao averimberin'ny olona eo anatrehanao ny lasanao sy ny fahininao, dia izao mahereza, marisia, aoka tsy raviravin-tanana,
fa vao maiky aza hanohy hatrany amin'ny fahasahiana ny fitorianany Kristy, ilay fototry ny filazany tsara. Zany ry havana no hitantsika fa fahombiazany fiangonana, fahombiazany fitorianany filazany tsara eto, fitorianany filazany tsara mifototra amin'ny fahasahian'ny mpitory, mitory ny filazany tsara amin'ny fahasahian'ny mpitory, mitory amin'ny Kristy marimarina fa izy no Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika ihany koa eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity ry havana, dia hitantsika fa mandroso ny fiangonana rehefa mifanampy eo anatrehan'ny fihizan-toetra. Mandroso ny fiangonana rehefa mifanampy eo anatrehan'ny fihizan-toetra. Hitantsika tsara fa azo lazaina fa zaza vao tamin'ny finoana ny apôstôly Paoly teto. Rehefa avy niova fo izy dia nazoto ny tory filazany tsara kanefa nenjehana, ary azo lazaina fa amin'ny mahazaza vao azy dia reraka ihany, kanefa indro ny fiara-miasa teo anivon'ny fiangonana, ny fiara-miasa teo amin'ireo mpitory filazany tsara namana no natafavoaka azy ka natonga ny fiangonana handroso mihitsy ary nahitana vokatra. Rehefa nisalasala taminy ny jiosy ka nihendry hamono azy, dia indro ny mpianatra no niara-niasa taminy, ny fanampy taminy ka nampidina azy tamin'ny sobiky hivoaka ny tanàna. Rehefa nisalasala tamin'ny Paoly apôstôly ny mpianatra, dia rehefa natahotra ny mpianatra dia indro hitantsika eo amin'ny 720 fa nisy intervention nataon'ny Barnabasy, nanao témoignage mahakasika amin'ny Paoly sy ny fiovam-pony, nanampy amin'ny Paoly hiala tao anatin'izany tahotra sy fisalasalan'ny mpianatra izany. Ary hitantsika eo amin'ny 130 raha nitady izay hahafaty an'ny Paoly ireo helenista, dia ny rahalahy ny mpianatra tao indray no nisarika azy, naka azy ho any Kaisaria sy nanome lalana azy, nanoro-hevitra azy ho any Tarsosy. Ry havako malala, ny tena fiangonana marina dia izay fiangonana mifanampy ao anatin'ny fahasarotana. Ny tena fiangonana marina dia ny fiangonana izay mitady mandrakariva hiarovana ny fitorianany filazany tsara. Ny tena fiangonana dia mifanampy ao anatin'ny fihizan-toetra, ary izany no fanalahidy ahitam-bokatra, fanalahidy ny fandrosoan'ny fiangonana. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsy ny fanenjika ka hiteny koa hoe sakoa zay, tsy ny fanondromolotra no ilana ny fiangonana eo anatrehan'ny fihizan-toetra samihafa, fa ny mifametanana, ny mifanohatra amin'izany, ny mifametanana, ny mifanampy, ny mitady izay hampandrosoana mandrakariva ny filazany tsara, fa tsy hanosika azy iverina indray. Eo anatrehan'ny fitorianany filazany tsara ry havako malala dia ambara fa tsy maintsy andalovana fihizan-toetra ny fiangonana, tsy maintsy lalovana zavatsarotra tahaka izao ny fiangonana, kanefa ny fifikirana amin'ny Tompo kosa dia mampanantena atsika fahombiazana, mampanantena atsika fiadanana sy fandrosoana, ary indro ny Tompo no omba ampirisika ka hahamaro ny isan'ny fiangonana. Mahery zary ry fiangonan'Andriamanitra,
fa tsy miady irery ianao amin'ny fitorinany filazantsara zay ataonao. Deo n'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Tompo eo anatrehan'ny fandrenesana izany teny izany, ahatsapanay fa amin'ny fotoana rehetra izay anononana ny filazantsaranao ka izany toetranay, dia eo mandrakariva ianao. Ianao Jesosy Kristy mihitsy no miaraka amin'ny fiangonana, satria ianao no fototry ny fitorinany filazantsara ka mampahomby ny fitorinany filazantsara amin'ny fomba rehetra. Misaotra anao Jesosy fa lehibe ny fitiavanao. Ankehitriny ary dia mametraka eo ambany fahasoavanao zahay ny ireo zaza vao amin'ny finoana rehetra, mba ho afaka hijoro vavolombelonao na amin'ny teny na amin'ny asa, ireo mpitory filazantsara rehetra eo anatrehan'ny fizahan-toetra mahevaivay izay atrehany, ny fiangonana manontolo mba hazoto hifanampy, hifanohana, hifanometanana amin'ny fitorinany filazantsara. Ataonay sy angatahanay izany amin'ny finoanay sy amin'ny fankatoavanay anao Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.